sehatry ny fifandraisan-davitra kosa miara-miasa akaiky eo amin'ny sehatry izay Madagasikara sy Comores amin'izao fotoana izao satria dia nisy ny fanovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin'ny ARTIC sy ny OMERT fanadadiana hoentin'ny vola-ravavy sarany tsirakotoarsan. Mifanohana ary mifanometanana i Madagasikara sy Comores amin'ny fampiroboroboana amin'ny fifandraisan-davitra no tanterahana Androany ny fanovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin'ny OMERT sy ny ARTIC avy any Comores. Maro ny teboka izay voakasiky ny fiaraha-miasa. Ny OMERT zany dia nangatahany ARTIC izay régulateur ihany koa zany toy amintsika ihany fa any Comores mba hifampitantana amin'izany amin'ny fametrahana ny ambandainy ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao. Ny aton'izay dia araky ny voalazany andriamatoa général teo fa ny OMERT ankehitriny dia manana ny traikefa izay fatadaza tokoa amin'izay hoe fisahanana zany sehatr'asa mikasika ny teknôlôjia vaovao sy ny fifandraisan-davitra lafy ny fampianana lalàna eo amin'ny lafy ny fitamtanana ny hetra ary eo amin'ny fijerena akaiky ny fotodrafitr'asa isany amin'ireny ohatra any Comores ankehitriny zao dia misy ny fidiran'ny fibre optique izay ampitohy any Madagasikara miara ho mahajaka. Eo any koa mitovy ny misy eto Madagasikara ny télévision numérique terrestre izay chantier vaovao ihany koa goavana. Eo any koa mikasika ny privatisation ny Comores Telecom. Izany rehetra zany dia nangatahana reo fiaraha-miasa. Ankoatra ny fampitanana traikefa dia hanome fampiofanana sy fampianarana ireo teknisianina komoriana isika malagasy.